petry ny finoana izay andry ny faharoa amby roapolo ny volana jona ho avy zao, zany hoe ny alahady ho avy zao no ankalaza ny voka dehibe ny efitra KM mandakana Ambomanga Rova mitondra ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay ny mpitandrina ao an-toerana. Arak'izany tokoa dia mikarakara ny voka dehibe ny fiangonana efitra KM mandakana Ambomanga Rova araka ny fanaon'ny fiangonana rehetra, araka ny fanaon'ny fiangonana andakana isa-taona raha teo dia mikarakara izany voka dehibe izany ny fiangonana andakana Ambomanga Rova amin'ny alahady faharoa amby roapolo ny volana jiona ataona efatra amby folo amby roa arivo avy. Amin'ny ankapobeny dia miditra amin'ny 7 sasany maraina ny fanompom-pavahana izay faranana amin'ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo ary isy ihany koa moa ny fanateram-bokatra, isy ny lavantom-bokatra ny amin'ny faran'ny fotoana ary tahaka ny mahazatra dia isy ny fiaraha-misakafo ny fiangonana manontolo aoriana ny fanompom-pavahana rehetra. Ho antsika avy aty Antananarivo, ny zanak'Ampelezana zany Antananarivo sy ny manodidina, ny fiangonana dia mikarakara fiara-imbonana miainga avy eo amin'ny total Ambodivona amin'ny 7 sasany maraina izay tonga dia mivantana eny andakana Ambomanga Rova io fiara io. Manarak'izany koa dia satria ho farana antsika amin'ny fiaraha-misakafo ny rehetra ny fotoana mariky ny fifaliana sy ny fiambonan'ny fiangonana dia entanina isika mianakavy mpianakavy ny fonina rehetra aorinan'ny fitondrantsika ny baiboly sy ny firana izay tsy maintsy ho entintsika hamonjy izany fanompom-pavahana izany dia aza donoina ny mitondra ny vilia sy ny sotro mba hiarantsika misakafo. Arak'izany ara dia fifaliana lehibe mihitsy ho an'ny mpitandrina mivady, ho an'ny biraon'ny fiangonana, ny ren'ny fiangonana sy ny biraon'ny zanak'Ampelezana ary ny fiangonana efitra KM mandakana Ambomanga Rova rehetra. Fifaliana ho anay ny miantso ny zanaky ny fiangonana efitra KM mandakana Ambomanga Rova rehetra ny teraka izany fiangonana zany ho anareo rehetra izay nandray fahasoavana tao amin'ny efitra KM mandakana Ambomanga Rova, ianareo rehetra izay manana rohim-piaviana avy eny Ambomanga dia asaina manokana mba ho tonga eny an-tanindrazana isika amin'ny alahady ho avy zao 2 amby roapolo ny volana jiona 7 amby folo amby roa arivo anatanterantsika ny voka dehibe ny fiangonana. Ezaka lehibe tokoa no ataontsika satria ny tanjona moa amin'ny voka dehibe tahaka zao dia ny fampandehanan-draharahan'ny fiangonantsika no ientohan'izany voka dehibe zany, zany hoe ny vola rehetra ho azo amin'io dia atokana manontolo amin'ny teti-bolan'ny fiangonana 7 amby folo amby roa arivo. Noho izany dia alaohery ry zanaky ny efitra KM mandakana Ambomanga Rova dia isika samy ezaka ho fampandrosoana zany fiangonana mamintsika zany fa ezaka lehibe sy goavana tokoa no miandry antsika. Ny fiangonana ny sampana velona rehetra eny amin'ny fiangonana dia efa vonona tanteraka amin'ny fandraisana sy ny fandaminana eny an-toerana amin'ny fotoana io ka tsy misy mampanantsika mihitsy ny eny andakana Ambomanga fa efa vonona tanteraka ny fandaminana sy ny fandraisana antsika mianakavy dia alaohery dia samy ho tahin'Andriamanitra.